Sehatra ny finoana vita somatsara ny fifidianana diakona teo anivon'ny FJKM Mampahidra Lambo Famonjena synody apartany arivo avaradrano arahantsika vetrano ny sary. Isan'ireo fiangonana efa nahavita ny fanavaozana ny fiangonana FJKM Mampahidra Lambo Famonjena ao amin'ny synody apartany arivo avaradrano. Taoriany ny fanavaozana ireo birao isa-tsampana dia niroso tamin'ny fifidianana diakona izy ireo. Ireo mpandray fanasany tombo voasoratra anarana moa no afaka mifidy ary izay kristianina tafiditra ao anatin'ny lisitry ny mpandray ka nanolo tena ihany no azo fidiana. Misy ny fepetra samihafa takiana ao amin'ireo kandida, isan'izany ny taona izay tsy mihoatra ny 5 efa mpandray ny mpanasany tombo 2 taona farafahakeliny. Nampiasa bileta tokana misy ny anarana sy ny sarin'ireo kandida ny fiangonana saingy nosarana ny bileta misy ireo diakona lehilahy sy ireo diakona vehivavy. Nisy ny komity manokana ny karakara sy nanomana ny fifidianana fa teo amin'ny fanosam-bady kosa dia afaka nanatrika ny rehetra. Efa nisy mihitsy ny sakafo atoandro nomanina ho an'ireo rehetra nanatrika ny fifidianana. Nampandrosoana ny ora fanombohan'ny fanompo-pivavahana tamin'ity fotoana ity ary taorian'izay vao niroso tamin'ny fandatsaham-bato ny mpandray ny fanasany tombo. Ny tolakandro tamin'ny 2 ora dia efa vita tanteraka ny fanisam-bato ary novakiana ny anaran'ireo diakona 420 mianadahy izay hanao ny asa fanompon'ny diakona mandritry ny 4 taona manaraka. Fa anatanteraka voka-dehibe ny fiangonana FJKM Mampahidra Lambo Famonjena amin'ny alahady Pentekosta izao. Indray ny fotoana izay iombonantsika zanaky ny FJKM Mampahidra Lambo Famonjena. Iantsonantsika ho tonga eny Mampahidra Lambo amin'ny alalan'ny voka-dehibe ny fiangonana amin'ny alahady Pentekosta 4 Mey ho avy izao. Manomboka amin'ny 7 maraina ny fotoana ary isy ny fandraisana ny valom-pombokatra izay mariky ny fisaorantsika an'Andriamanitra noho ny fitahian'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra izay noraisintsika menakavy izay ataontsika isam-pianakaviana ho raisina mialoha eo ambaravarana izany valom-pombokatra izany. Faranana amin'ny fiarahantsika amin'ny sakafo ny fanompo-pivavahana ary azadiny ry havana fa misy ny fisoratana anarana mialoha amin'ny fiara imbonana ho fampitsonjovantsika ka ny telefônina mpitandrina ihany no antsointsika anaovantsika izany fisoratana anarana amin'ny fiara imbonana izany. Amin'ny 7 maraina no fotoana faingan'ny fiara imbonana eo amin'ny Saint-Antoine eo Andravoahangy. Koa manentana antsika zanaky ny fiangonana FJKM Mampahidra Lambo Famonjena samy tonga maro isika amin'izany voka-dehibe ny fiangonana Mampahidra Lambo izany amin'ny 4 Mey 2024 ho avy izao. Arak'izany dia intana ny kristianina sy ny zanak'ampelezana avy eo amin'ny FJKM Mampahidra Lambo Famonjena mba hamonjy ny voka-dehibe ny fiangonana izay ho tanterahana ny alahady Pentekosta 4 Mey izao. Efa misy raha teo ny fiara iombonana izay noman'ny fiangonana saingy ilaina ny misoratra anarana ka ny laharan-tarobia any mpitandrina no atsoina amin'izany amin'ny 7 maraina no iainga io fiara iombonana io.